Miaraba tompoko, ampifaliana indray no iarabananao sy anasananao anaraka izao fandarana manokana izao eto amin'ny televiziona malagasy. Koa satria tsika ao anatin'ny vanim-potoana ny fanadinana amin'izao volana jolay izao ka ny baccalauréat no ifantohan' izao fandarana manokana arahantsika izao. Koa satria araka ny efa fantatsika ihany koa dia ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa no mandrindra ankapobeny izany fanadinana baccalauréat izany, dia nanasa vahiny isika eo anivon'izay ministera izany Razafinjaka Ratovoerinavalona talemisahana ny fampiroboroboana ny fiarahamiasa sy ny fandrindrana ny fifandraisana iraisam-pirenena eo anivon'izany ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay. Miarabanao Andriamato Tale, arahako fanontaniana avy hatrany ety am-piandohana andao mampahafantarina amin'ireto mpanaraka ny izao fandarana manokana izao ireo tety andro tsara ho fantatra sy ny datim-panadinana baccalauréat. Andriamato Tale. Faly miarabanao bebe Stéphane, ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny televiziona malagasy amin'ity ora ity. Ny antom-pisina moa zany androany dia ny makasika ny fanadinana baccalauréat izay hoatrehantsika eto Madagasikara manomboka amin'ny 20 volana jolay ho avy izao. Herinandro katroka ny fanadinana ho an'ireo ilay voalaza fampiadina amin'ny ankapobeny, ary miampy herinandro ho an'ny mpiadina ara-teknika. Izany hoe hiatrika fanadinam-panjakana zany isika makasika an'izay baccalauréat izay anisan'ny diplôma eo anivon'ny université voalohany manomboka ny 20 ny volana jolay ho avy izao. Araka nefa natsiditsika tany am-boalohany dia ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa no mandrindra ankapobeny ny fanatanterahana sy ny fikarakarana ny fanadinam-panjakana baccalauréat, fa manaoana kosa ny fizarana ireo andraikitra samihafa amin'ny fanatanterahana izany fanadinam-panjakana izany manomboka ataontsika hoe any fisoratana anarana ka hatrany amin'ny famoahana ny voka-panadinana. Misaotra anao makasika an'izay fanontaniana izay. Ara-teknika moa zany ny fanadinana baccalauréat dia miainga avy amin'ireo université mpikarakara izay arindra ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy fikarohana ara-tsiansa. Ka amin'izao fotoana izao ny lafiny ara-teknika ny fanomanana izay fanadinam-panjakana izay dia mandeha amin'ny atsakany sy andavany ny eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy fikarohana ara-tsiansa. Izany hoe efa amin'ny ambaratonga fitsinjarana ireny lazadina ireny zany izahay amin'izao fotoana izao, fa iarahantsika mahalala moa zany faritra itasy zany somary manakaiky ny renivohitry ny Madagasikara, dia ireo tena lavitra no naparitaka mialoha izay efa miaraka amin'ny fepetra mifanaraka amin'izay. Eo ihany koa ny fanomanana amin'ny lafiny arak'olona izay atao hoe efa manana ny andraikitra ny manokana tsirairay avy ireo talea eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony, izany hoe mitsinjara isa-paritra, ary ny tenako izay talea ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa sy fandrindrana ny fifandraisana iraisam-pirenena no miandraikitra ny fanaraha-maso amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritra itasy. Ampiko kely ny makasika an'izay lafiny teknika izay. Ny lafiny teknika efa fantatsika tsara hoe misy ny mialoha, misy ny mandritra, ary misy ny aoriana. Efa misy zany fiarahana mientana amin'ireo raha tsy hamangaiky aty fotony, ahafahantsika mandeha amin'ny atsakany sy andavany, ahafahantsika mampandeha amin'ny atsakany sy andavany io fanadinam-panjakana io, ary ny zana ho hatsaraina
tsy toy ny taloha. Ny antony a dia maro ny zavatra mety hiteraka olana amin'ireny fanatanterahana ireny a, dia nezahanay nosorohana zany a ny mahakasika an'izay mety olana pitsopitson'izay, na ny lafiny arak'olona io a, na ny lafiny araboly io a, na ny lafiny fandrindrana amin'ny akapobeany. Fandrindrana akapobe no ianao Andriamatoa Tale nomenareo malalaka ireo université mpanjakana isa-paritra amin'ny fitantanana ny fikarakarana ny baccalauréat, hatraiza izay hoe fanomezana fahafahana ireny université ireny toy ny eto faritra Itasy amin'izay hoe fikarakarana, fanomanana hatrany amin'ny famoahana ny vokam-panadinana izay. Anisan'ny nahazo tombon-dahy mihitsy ny faritra Itasy. Ao koa misy faritra maromaro izay efa anisan'ny miandraikitra sy mikarakara amin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Izay zany ilay atao hoe mialatsiny amin'ny teny baiko service de proximité sy ilay fahaleovantena tanteraky ny université. Ny io fahaleovantena tanteraky ny université io zany dia zava-dehibe mihitsy ho an'ny faritra, ary irariana ara zany ny faritra hafa amin'ny ezaka fanatsarana izay tanterahan'ny ministera sy ny fanjakana foibe mba azon'izay indray amin'ny manaraka ny faritra hafa, mba hanamora kokoa ny fandrindrana avy aty amin'ny ministera foibe. Fa ny zavatra tena iarahana miasa ary iarahana manatanteraka dia ny fifanaraha-maso amin'ny akapobeany sy ny fizarana ireo olana sy izay mety ho pitsopitsony anahirana ny université aty amin'ny faritra. Fa ny famoahana diplôma, ny fikarakarana ny lafiny rehetrarehetra ao anatin'izany fikarakarana ny baccalauréat zany dia efa malalaka tanteraka iry zareo. Ny mahakasika ny izay angamba ho tsindriko kely mihitsy izay mahakasika ny olana eo amin'ny vacation matetika ny tena hananany zareo olana, fa iny trosa izay nisy tamin'ny université maro sy ny mpiasa mpanatanteraka ny asa baccalauréat maro iny nanomboka tamin'ny 2022 ka hatramin'ny 2025 dia efa vita ao daholo fa ny fitsinjarana anazy ho aty amin'ny isa-paritra no misy pitsopitsony tsy maintsy arahana, satria volam-panjakana moa no tantanana. Fa mahazo matoky zany ianareo mpiambina, ianareo mpiandraikitra rehetrarehetra izay mahakasika amin'ny baccalauréat fa ao le izy. Izay ministera zany dia nanome tombon-dahanareo mihitsy mba tsy hisian'ny olana majinijinga mahakasika izay. Namaliny tsy nanontaniana moa ianao teo Andriamatoa Tale fa ho tsindriko ihany izay resaka vacation izay efa nisy ireo mitaraina fa tsy nahazo izany vacation zany efa nanomboka tamin'ny taona maro ny fanesy teo aloha teo manahoana ny mety hoe fanefana izay mialohan'ny hidirana amin'ny fanadinana baccalauréat manaraka. Dia arak'izay amafisiko zany Baby Stéphane ny mahakasika ny vacation io, amafisiko tsara. Tsy misy aiay ny mahakasika ny vacation izay ho an'ireo personnel izay niasa rehetrarehetra. Fa kosa ny fitantanam-bolam-panjakana dia tsy maintsy asa vita moa zany no na service fe, mialatsiny amin'ny teny baiko, izay no fomba hikarakarana an'ireny famoahana volam-panjakana ireny. Fa ekena fa nisy tokoa ireo trosa ireo, fa ireo trosa ireo zany dia efa voninao amin'izao fa ny fitsinjarana anazy tsy ho ela no sisa anjaranay zany, ary mahazo matoky nareo fa mahazo an'izany daholo ireo alohan'ny hitrehana ny fanadinam-panjakana. Mino fa tafapitany amin'izay tokony hatefany avy izay afatra avy any amin'ny Tale eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay fa amaraparana sady ity fandarana ity sika
Amin'ny ankapobeny ao anatin'ny hoe fanomanana faraparantsika amin'izay hoe baccalauréat zay ohatrotry ny ahoana ny dingana farany ao anatin'izao hoe roa herinandro raha izay ny afaka ilazako azy mialohan'ny fanadinana zao. Inona zao le fanomanana farany amin'izao fotoana izao? Ny fanomanana farany zao dia ny fanaparitahana ny laza adina manakaiky an'ireny faritra misy amin'ny centre ny examen ireny na ny foibe mpanadinana moa amin'ny teny malagasy. Manomboka amin'ny herinandro zany izahay tompona andraikitra ao amin'ny ministera foibe dia efa miparitaka any amin'ny faritra maro samihafa izay samy manana ny faritra iandraiketany avy ahafahana manara-maso sy manampy anareo université any amin'ny faritra sy ianareo mpiandraikitra aty amin'ny ratsamangaika tsirairay avy ahafahantsika manatanteraka amin'ny atsakany sy andavany an'izay fanadinam-panjakana izay. Eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo ratsamangaika, ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny ministeran'ny enseignement, ny fampianarana teknika, ahafahana manatotosa amin'ny atsakany sy andavany ireo fanadinam-panjakan'ireo, fa ny afatra na ho andray aman-dreny na ho an'ny zandry zanaka izay hiatrika ny fanadinam-panjakana. Tadidio fa io ny fanadinam-panjakana hiatrehana zany atao hoe université izany voalohany, ka tsy tokony ho atao kinangananga zany izy io ny fanomanana azy. Ny tiako ambara amin'izay dia sorohantsika ary tena entanitsika mba tsy hisy andeha ho alaim-panahy, andeha hanao osika na andeha hamafy lainga, fa ny vaovao ofisialy dia izay avoakan'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ireo ratsamangaika izay entin'ireo université aty an-toerana izay irery ihany zany no zavatra ofisialy. Ny aty an-toerana moa dia efa mazava ho azy misy ny OMC eo izay miara-miasa amin'ny université ka ireny vaovao ofisialy ireny zany no arahantsika mahakasika an'izay. Mahakasika anareo tanora, be dia be ny tombontsoa azo rehefa manana ny diplôma voalohany amin'ny université io. Eo ny fiakarana aty amin'ny université hiatrika ny diplôma licence, master, doctorat. Eo ny fiatrehana andreo université iraisam-pirenena ireo ihany koa izay manana tombon-day ianareo. Izay zao anisan'ny karakaran'ireny vatsim-pianarana sy ny fifindrafindrana ny fandehandehanana ny ivelany mahakasika ny fampianarana ireny. Io zany no lalana ahafahantsika mivezivezy raha pitso, raha afaka pitso. Ny dikan'izany tsy tokony halaim-panahy andeha hitorisina, andeha hifirody, fa misy lalàna mafe mahakasika an'izany dia ireny zavatra ireny zany ampahafantarinay anareo mialoha. Ireny namanay avy any amin'ny ministera foibe ireny dia efa mampafantatra mialoha sahady any amin'ireny faritra andehanana ireny, fa tsy tokony ho alaim-panahy amin'izany isika mba hananantsika fanadinam-panjakana milamina, mirindra, azo antoka ary mialatsiny amin'ny teny baika, crédible manoloana ny izao tontolo izao sy ny eto Madagasikara. Ka eto dia mahazo matoky ianareo ray aman-dreny, mahazo matoky ianareo mpianatra fa zay tsy hitarika anareo amin'ny ratsy fa hitarika anareo amin'ny tsara, ka mba arahanareo ihany koa zany izay toromarika ampitainay aminareo aty amin'itony hainao manjery itony. Zay ny afatra miantefa ho an'ireo mpiatrika ny fanadinana, ireo mpiadina ny ray aman-dreny, fa ho anareo anivon'ny mpiarakara kosa mba ny amisavisana ny ratsy evin'ny soa ny fitenenantsika, inona no fepetra fa napetraka mialoha mba hisorohana nyreny hoe fivoahany laza adina mialohan'ny fotoana toy izay nitranga tany aloha tany ireny. Lafan'izay moa zany misy pitsopitso ny ara-teknika ny fikirakarana an'ireny laza adina ireny. Ny laza adina aloha zany tsy misy an'izany laza adina evoaka zany, fa izay le ambarako hoe vaovao marina no arahantsika rehetra, fa tena mipetrapetraka tsara ny sécurité, mialako tsiny amin'ny teny baiko, ary efa voahomana tsara ihany koa
ny pitsopitso ny ara-teknika nireny raha sanatria ka misy olona mamafy lainga fa ny fivoahana laza adina milohan'ny fotoana zany tsy hisy mihitsy zany aloha am'izao fanomanana zao satria ny ministera iray manontolo dia miara-mientana ary manao ny aintso zavatra amin'izay fametrahana lentany fampianarana ambaratonga ambony izay mba hananantsika tanora vanina sy firenena manjary ho an'ny ampitso. Amaranantsika azy amin'ny tompona andraikitra ambony anao eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa toromarika ho an'ireo mpiara-miasa ao anatin'ny fikarakarana izao fanadina mpanjakana bakaloria eo ihany koa ny afatrafatra farany ho an'ireo mpiadina ho an'ireo ray aman-dreny sy izay rehetra tokony antefan'ny afatra avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tompoko. Ny toromarika iarahantsika moa zany dia ny fiarahana mientany efa misy zany andraikitra ny tsinjaraina izay nitarihan'ny andriamatoa minisitra ao amin'ny ministera foibe dia samy manatanteraka isika rehetra fa eo ihany koa ny fiangaviana tanandroa antsika ratsamangaika rehetra aty fotony mba hanome lanja an'izay fiaraha-miasa zay manokana moa nanondrana n'le talehan'ny fampiroboroboana fiaraha-miasa dia za matoky fa miara-miasa tsara mihitsy ny rehetrarehetra manerana nosy mba hananantsika zay vokatra tsara izay ny makasika ny mpiadina dia entanina isika mba ho zatra an'lay tena fanabeazana. Misy ny atao hoe civisme ny anarantsika tany, misy ny atao hoe fivononana tamin'izany fanadina-mpanjakana zany, tsy ho alay-panahy vizivizin'ny olona amin'ny karazana lainga na vaovao tsy marina fa ny vaovao marina zay ambarako aminareo zany dia izay avoaka ofisialy avy amin'ny ministera mpiandraikitra sy ireo ratsamangaika ny université sy ny OMC aty fotony ka mahazo mandrivon'ny vato zany ianareo fa horeharehan'ny faritra itasy sy ny faritra hafa ny fanatanterahana ty fanadina-mpanjakana ity tamin'ity taona 2026 ity. Ny fantoka zato isan-jato tamin'ny resadresaka manodidina ny fanomanana sy fikarakarana ny fanadina-mpanjakana bakaloria ity fandarana manokana naranao ity zay nanasantsika n'Andriamatoa Zafinjaka Ratovoerina Valona talemsahana ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa sy ny fandrindrana ny fifandraisana iraisam-pirenena eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay nitondra izay fanazavana fohy sy tsara ho fantatra izay ihany koa ho amintsika mpanaraka izao fandarana manokana izao. Tapitra ny fandarana ary tsy aivina tia mpamaranana ihany koa fa teto amin'ny université NITAS no nanatotsana izao fandarana izao ka isorana ihany koa ny eto anivon'ny université NITAS nandray anay tamin'ny izao efitrano vaovao be zay vao nitokanana tsy ela ihany koa izao ka dia isorana ianao zay nanaraka anay tao anatin'izao fandarana izao isorana ihany koa reto mpanotrina antsika tamin'ity fandarana manokana ity. Mandram-piona tompoko.